Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma voalohan'ny volana desambra ity ary manona fahasoavanto amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao tonga amin'ny fandraisana ny mofinaina indray isika ka dia andao hiara hivavaka. Dia Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay efa nomenao izao maharaim-baovao izao indray. Sotranao ihany koa ny amin'ny fofinaina mahavelona avy aminao indrindra ny idiranay sahady indray amin'izao voalohan'ny volana desambra izao. Angataka aminao izahay mba hamelanao ny heloka sy ny fahotanay rehetra ka ho famaranana ny taona ho mba hampitahianao sy ho mba hampitiavanao tokoa anay izany. Angataka izahay mba hitombo fitiavana aminao ny tsirairay avy ka ianao mihitsy no oloharano fitahianay, ianao mihitsy no andresy lahatra anay ihany koa ary aoka hanome voninahitra anao mandrakarivo izay. Andray teninao izay ankehitriny dia mitalao aminao izay Tompo mitenena fa voniko iainanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe fahadiovana tsy misy fetra. Raina amin'ny Jaona voalohany toko 7:7 manao hoe izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Amen. Ny farana ny lahateny nitodika tany amin'ny Petera Jesosy ka nibaiko azo androso amin'ny lalina ary andatsaka ny aratony azahoany azy andrano. Kivy anefa Petera tsy nahazo n'inona nandritra ny alina, nandritra n'ireo ora na irery azy dia nieritseritra ny amin'izay nanjoa azy, nanjoan'ny Jaona mpanao batisa ihany koa izy izay niferinayina samirery tao an-tranomaizina. Nihevitra sy nanombatombanana ny amin'ny hoavin'i Jesosy sy ny mpanaraka azy izy, tsy fahombiazan'ny asa tany Jodia ary koa ny fahasahian'ny mpisorona sy ny raby tao maizina sy mahakivy azy ny hoavy. Hoy izy hoe Tompoko, hoy izy nandritra ny alina rehefa nikelezanay aina nefa tsy nahazo n'inona kanefa noho ny teninao dia latsaka ihany ny arato. Ny alina ihany no fotoana mety andratoana manko ao amin'ny rano madio ao amin'ny farihy rehefa ny asa mafy nandritra ny alina tsy nisy vokany dia toa tsy misy fanantenana izany. Anipy ny arato amin'ny andro izany hoe ny baiko anefa Jesosy ary nanosika ny mpianatra hankatoy ny fitiavana ny tompony. Niaraka nandatsaka ny arato ny Simona sy ny rahalahiny ary rehefa nandramany nosotoniny izany dia be indrindra ny trondro tao anatiny ka efa ho tritra mihitsy ny arato. Voatery niantso an'i Jakoba sy Jaona nampy azy izy ary vetivety foana dia feno trondro sy ny sambo kely anankiroa hany ka notadimin-doza hilentika mihitsy ilay sambo niso azy. Io fahagagana io mihoatra noho izay rehetra efa natrehin'ny maso dia fanehoana ny herin'Andriamanitra ho azy. Hitany teo amin'i Jesosy ilay mitana ny zava-boary rehetra eo ambany fifehezany rehetra izay nampiseho ny tsy fahamasinan'ny tenany, ny fanatrian'Andriamanitra, ny fitiavan'ny tompona, ny fahamenarany noho ny tsy finoany tenany, ny fankasitrahan'ny fampananaran'i Kristy ihany koa ary ambonin'ny zavatra rehetra ny fahatsapany, ny fahalotony eo anatrehan'ny fahadiovana izay tsy misy fetra. Izany rehetra izany dia mitambesatra taminy avokoa ary raha mbola nametraka ny tao anatin'ny arato tamin'ny toerana azo antoka ireo namany dia niankoaka teo amin'ny tongotry ny mpamonjy kosa Petera ka nilobavana na hoe Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Io fanatrehan'ny famasinan'Andriamanitra io ihany no nahatonga ny mpaminany Daniela ho lavo tahaka ny maty teo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Raha fitinina ny tiana ho lazaina amin'ity maraina ity dia ao anatin'ny fahaizantsika traikefa, eo anatin'ny fahalalantsika sy ny fianarana ny ratovintsika dia mety tsy ahomba mihitsy isika ary misy fetrany avokoa izy ireny rehetra ireny. Kanefa eo amin'i Jesosy dia tsy misy fetrany fa izy ny tompon'ny fahefana, izy ny tompon'ny fahaizana, izy ny manam-pahendrena indrindra
Rehefa miteny izy manao hoe arotsao ny arato dia mandrotsaka isika ka manaika ampiasany dia ahazo zavatra mihoatra ny eritreretintsika mihitsy. Aoka isika andeha ambany fanetrehatena, ambany fitiavana ka anala ireo izay iverintsika ho traikefa sy fahaizana ifananantsika hatrizay ka hiatoraka eo an-tongony. Atsapa fa izy irery ihany no lakile ny zavatra rehetra ary olomeloka tokoa ny isika tahaka ny Petera, tahaka ny ry Jaona, tahaka ny ry Daniela ary eo amin'ny Kristy irery ihany azontsika hianteherana. Hivavaka isika ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay mampianatra anay mandrakariva fa misy fetrany zavatra anananay sy ny momba anay. Ampianaro izahay hatsapa mandrakariva an'izany fa mba fanay miantoraka sy miantsampy aminao ianao ilay izay tsy manam-petra ka ahafahanay mivelatra bebe kokoa indrindra ao amin'ireo nanirahanao anay. Koa dia omeo hery ny tsirairay avy amin'ity maraina ity ary andeha amin'ny sitraponao tsy hanala-baraka anao sanatria fa ho eo ambany fitarihanao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.